fahentsika androany a amin'ity tapany voalohany ity a dia volatiana rahaga. Volatiana rahaga ny ahafantarana anazy a dia mpanao haisoratra malagasy mila ravinahitra any Londres any amin'ilay misy an'ilay hoe signe rehetrarehetra dia natao ny inventaire satria any mpanjaka vavy zany ankoatran'izay ny ahafantarana anazy ihany koa dia manam-pahaizana manokana izy eo amin'ny tontolon'ny haivola finance ary manam-pahaizana manokana izy amin'ny diplomatie. Izy no nitana farany ny mahasoavoan'ny malagasy tany Londres tamin'ny fotoana alohan'ny ny katonany zany mahasoavoan'ny malagasy tany Londres zany a. Zay le antsoina hoe chargé d'affaires raha diso dia hitsinao zay mihitsy fa ny atongavany eto kosa aloha miala nizay de fa ny atongavany eto kosa aloha eto amin'ny Midi Magnifique dia resaka mikasika ny asa soratra malagasy satria na dia mipetraka any alavitra any ary izy any amin'ny tany somary mangatsika any dia mampiasa sy mahay miteny malagasy ofisialy akoatran'ny fiteny efatra hafa noho ny fiteny malagasy. Zay misy ny teny frantsay, teny anglisy, teny malagasy, teny espagnol, dina koa zay teny créole, teny tsy mahay teny créole pareo papare papare salama salama dina vaovao tonga soa eto Madagasikara soa fa tratra misaotsy ianao a dia mpanao asa soratra mpanao asa soratra rehefa namoaka boky tantara hoe mikasika amin'ny boky misy an'ity ampisehoan'ny finaingo ity zany ny faharoa dia izy io moa dia amboaran-tononkalo a tondra ny lohateny hoe eritrelatra eritrelatra ina dikany hoe eritrelatra eritrelatra kosa izy ny farantsay hoe apolologie zany hoe fitambarana teny roa dia misy ny latsaka eritreritra mananelatra io ny tena marina fa afaka dikanareo zavatra hafa koa mivelatra be zany eritrelatra zany satria vao manidina izy dia misy dikany be dia be dia izy io a dia natontan'ny Ranjasoa Publishing izay mpanota ao anatin'ny fikambanana mpanota mahaleo tena izay any Washington DC. Malagasy izy io? Malagasy izy io ary manampy ireo rehetra mpanoratra na mahay soratra na liana amin'ny soratra ka te hanoratra sy hamoaka boky amin'ny teny malagasy. Mpanoratra misandratra zany sy mana-talenta mazava ho azy misandratra. Dia nasiany Michel Rakoutson Sasteny moa izany ity boky ity dia niangion'ny zanako vavy izay 13 taona Soamely ny anarany. Zay angamba mikasika an'izy io. Ity boky ity zany dia boky faharoa raha tsy diso. Ity dia boky faharoa le amboaran-tononkalo amin'ny teny malagasy ranoray fa ny boky voalohany nosoratako dia natontako tamin'ny izay ihany nanonta azy zany hoe tsy naka mpanonta tsy naka éditeur ozy tsika nataoko auto-édition zany boky nataoko tamin'ny fiteny telo mitondra ny lohateny hoe ivorombola sy voninkazo amin'ny teny malagasy amin'ny teny frantsay hoe vers le bonheur amin'ny teny anglisy hoe seek in happiness dia Mamitiana Randrenarisoa izay mahay manao illustration na fanaingoana boky no nanao ny fanaingonan'le boky voalohany dia ny boky ireo natambatra ankehitriny ao anatin'ny tetikasa ray izay sahaniko manokana dia fanampiana ny zazak'amboty na orphelinat any amin'ny étoile du matin Ambohitrimanjaka izay ho velabelariko rehefa misaotra tompoko misaotra nam'ny fitenenana fahay manaingo fandarana finaingo fandarana ho resantsika zay rehefa aveo fa izy ity araka ny teneniko teo dia hoe mandeha mivantana amin'ny Facebook sy ny YouTube dia misy ny commentaire ny olona amin'ny Facebook zany zao dia misy manontany hoe ianao ve zany mikambana anatin'ny fikambanan'ireo mpanao asa soratra eto Madagasikara. Za zany dia mbola mandeha samireratra eto fa rehefa misy fihetsiketsehana ataon'ireny takany hoe ny
faribolana sandratra dia mba mandeha mijery a rehefa eto atoerana dia misy koa ny any frantsa le ataontsika hoe fikambanany avatsa UPM frantsa dia izy ireo zao nanasa namelabelarako momba ny eritreratra tao amin'ny Inalco tany a Paris. Ianao mipetraka any a Londres. Londres. Rehefa mankany Londres dia vitsy kokoa raha no miteny frantsay fa miteny anglisy no tena ataoko hoe 5-20 isan-jato ngamba raha tsy hiteny hoe 10 isan-jato. Ahoana ny ahafahanao mitazona hatrany ilay fiteny malagasy izay fitenin-drazanao? Ny herin'ny Londres fa ny herin'ny Londres mahatonga azy hoe le ataon'le hoe ville cosmopolite izay anisan'ny lehibe indrindra arak'izao tontolo izao dia izy a miteny anglisy fa koa manaiky ny fiteny sy ny kolontsaina hafa rehetra. Dika ve zany misy fiteny zany hoe misy fiteny be dia be ao tsy miteny malagasy aloha rehefa any a Londres. Ny tiako hazavaina tiako lazaina amin'izay dia hoe rehefa any anatina toerana anankiray ianao tsy mitovy aminao daholo ny olona manodidina anao dia mikaroka kokoa ny mahainao anao mba hisianao kokoa dia manome lanja koa ianao ny kolontsainao, ny fiteninao, ny sy ny mombanao rehetra. Izay aloha izay ny fieritreretako azy. Ny zanako vavy miteny malagasy va? Mahazo teny malagasy izy fa tsy mety miteny malagasy fa miteny frantsay izy, miteny anglisy dia miteny japonais. Gasy vazaha sa japonais? Kay, miteny japonais koa izy? Miteny japonais. Zany hoe mihinana sushi zany? Tia sushi. Tia sushi. Manamboatra? Mahay manamboatra. Iverenako kely le amboara-tononkalo. Le amboara-tononkalo miainga am-panahinao ve zany miainga amina zava-misy izay iainanao any ivelany any sa miainga amin'ny zava-misy izay eritreretinao na vinavinainao misy etỳ an-tanindrazana? Io zany aloha ny raha ny amiko manokana dia tena hoe vanimpiainana fotsiny mihitsy no manome anao an'le aingam-panahy anoratanao. Indraindray aty Antananarivo, indraindray any Afrika, indraindray any États-Unis manoratra, indraindray any Londres. Le vanimpiainana io mety mikasika amin'ny Madagasikara. Izy moa satria miteny gasy dia matetika tena miompana amin'ny nataoko ho an'ny malagasy zany mamaky azy ho aloha fa malagasy mahazo izay zavatra resahako zany amin'ny ankapobeny. Eritrelatra Eritreritra eritreritra manan'ela manan'elatra fa tsy melatra nahary elatra. Fa iza moa zany nanao an'io boky io ianao amin'ny fiteny malagasy ranofotsiny. Iza moa zany ny tena jerenao anjifa n'io boky io amin'izany satria ianao any amin'ny toerana anankiray izay tsy mahay miteny malagasy. Zany hoe tsika moa efa anatin'le fanatontoloana dia mety amin'le naiza misy ianao zany zao dia afaka manoratra ianao ilaraka lazaiko anao teo hoe le mpanotany a Washington DC. Samy fandray amin'ny malagasy efa misy ny tambazotra sosialy, Twitter, Facebook dia io efa tonga dia efa misy roa io dia afaka raha ohatra ianao any ivelany dia afaka manjifa azy. Dia ny eto atoerana sarotra kokoa izay no tiako lazaina ny resaka fanontana satria tsy hoe akory tia manoratra ianao dia andeha hoe tia mba totainy boky matetika misy vola foana ao anatiny, misy zavatra be dia be isan-karazany izay mety mahatonga anao tsy hahavita anao an'ilay fanontana. Dia izay zao nahatonga ny Ranjasuo Publishing izay lazaiko eto hoe anisany mihitsy izy tena manampy ny mpanoratra vao misandratra zany manonta ny bokiny. Ho an'ny malagasy ity boky ity ny manjifa azy dia sady tsy vitany hoe manjifa fotsiny nareo fa raha manjifa azy nareo dia mitondra ny anjara birikinareo manampy ny zazakambody. Aloha resantsika izay zazakambody izay. Nato amin'le izy nisafidiny hoe aloha any États-Unis le mpanota fa tsy eto an-tanàna. Izy aloha misy N entre an'le eo anelanelany o sy ny T. Feriko fa hoe pêcheur. Misy N. Ohatran'ny neny misy N. Io ve zany aloha efa raha ohatra zany zao ka tsika mizahay zao te anjifan'iny dia misy azony atao sa? Dia misy enina fito sisany ao fa efa nisy fanatotosana voalohany efa netiko taty dia efa lany. Ray, telo, efatra, tonga hafa zany raha mpitso dia hitantsika eo. Zay ny volatiana rahanga
mpanakanto azy mpanao asa soratra malagasy azy fa vola tiana rahaga koa nefany a dia manana fo ny tempo ho an'ny zazakamboty zay azo resahana kely hoe mikasika an'izay misaotra betsaka name fitenenana manararoatra mihitsy a rehefa manana fitenenana tahaka zao resahana momba andrareo satria izy ireo rehefa miresaka amin'ny olona matetika dia be deabe no miteny sy efa betsaka manao an'izany zazakamboty zany business dia mariako manokana zany aloha fa ny atao hoe zazakamboty a tsy hoe voatery tsisy ray aman-drentsony fa ny zazakamboty raha ny ao amin'le fitoerana zazakamboty mba iaiko zay ny fiteny azy fa arrogant raha miteny hoe mikarakara satria tsy izany mikarakara manokana azy ndrareo fa misy any vonio ny mikarakara zao famille an'le andrenomerakoti be dia io fianakaviana io a pastera kamboty lay rangahy nanokatra an'io dia ny fanambiny hoe raha tafita dia anokatra fitoerana zazakamboty dia tafita izy mazava ho azy dia natsanga n'le fitoerana zazakamboty io tamin'ny 790 fa ela be zafady 590 vao mainka mbola ela be kokoa alohana azahoantsika ny fahaleovan-tena dia natsanga n'io fitoerana zazakamboty io fa nahazo ny accréditation ngambany amin'ny fanjakana tamin'ny 790 dia avy eo a dia efa nifandimidimy tao zany ny kamboty be deabe tao dia rehefa miteny hoe kamboty any zavatra tsara ho fatarina tsy voatery hoe tsy manana ray aman-drentsony fa ohatra anankiray omeko anareo eto anankiroa sarotra be ty reto ohatra reto ny misy telo menada zao ao a 5 taona nafatarako io fipetrahana zazakamboty io misy telo menada ao any dia teo anoloanan'izy telo menada ny ray sy reny namony tena ny sotro asidra dia tonga dia mona le zazalamatoa monisy tamin'izany zany hoe 5 taona laza satria tratrany atao hoe traumatisme otsika dia naterin'olona tao amin'ilay fipetrahana zazakamboty tao ambotry manjaka izy étoile du matin dia tonga dia niraisindrareo tsy ampisalasalana dia zany jery an'io ankizy io zany tamin'ny 2 na 3 herinandro lasa zay zareo dia sady izy no niteny lay mona izy no niteny nanao fiteny fisaorana nanao spitra no nandiry zareo satria amin'izao fotoana zao zany misy olona volontaire mampianatra andrareo mandihy zay ray zazavavy kely anankiray 7 taona atao ihany koa hoe kamboty satria amin'ilay zazakamboty fa ny reniny mbola velona mpivarotena ny reniny dia naolan'olona tao an-tranony izy dia noentin'ny assistante sociale tany amin'ny le fitoerana zazakamboty tantara tahaka izany ny ao firy zany zao ny ankizy ao 2 izy ny ao zao 2 zany hoe raha tamin'ny taona 5 no nanomboka ny sokatra le izy a efa misy olona be efa lasa efa tafita misy efa tafita ireo ve efa misy miverina mitondra soa ihany rendraiky io ho an'ireo zazakamboty mamaly babe ry zareo reo zany tena nagaga sy nahaliana taminy nahatalanjona taminy miverina ry zareo a indre mandeha isa-taona dia manamboatra manao miara-misakafo amin'le raha ataony hoe raibe sy renibeny dia manome manampy sy ny sisa misy dokotera efa lasa dokotera misy efa tafita maromaro le atao hoe tafita moa tafita efa mahaleo teny efa mahaleo teny le tafita ma tsy voatery lasa manan-karena izy fa efa lasa mahaleo teny izy efa lasa miaina tsara tafaverina soma tsara ao anatin'ilay fiarahamonina fa tsy ilay mbola teritery miainy mbola tsy manambitana mbola trongo vohomany inona zany ny tena hoe etsika ataony volatiana ho an'ireo ankizy ireo zany amin'izao akoatran'le hoe boky fanotana boky misaotra betsaka nametraka fanontaniana 5 taona zay nahafantarako azy dia tao anatin'ny 5 taona akoatran'le nanoratra dia nanome trondro foana fa tsy nieritrrehetra mihitsy hoe tsara raha toka ampianarina manjono le profe dia tamin'ny ty taona ty no nanoratra tamiko voanio ny laza fa tapahan'le sponsor ny fanomezany vola misy sponsor zay le tena hoe le main le tena izany ny sponsor tena voalohany lehibe ny antony zafady amin'le manafangaro ny antony nanapahany dia satria izy ny ovavady
dia ilay vadiny faharoa zany tsy nanaiky intsony aloha no anazy daholo le sponsor tsy zay lasa tsy mitsarotsika tsy mitsarotsika fa izay zany no olana lehibe mivotro zao hoe eny tokoa fa rehefa manome foana fa tsy mba mieritreritra ny mba hoe anao arikarena hiasa ny zavatra hiary a dia lasa miankina manolana tributaire ozy ny teny farantsay dia tonga saina tamin'izay zany dia tonga tamin'ny ty fandalovako ty a dia efa alohana tongavako dia efa nametraka an'ilay tetikasa dia efa mandroso aloha izy amin'izao fa raha misy olona terem-panahy sy manana foka te hanampy hanome hevitra dia raisinay tena sisy raisinay ampela an-tanandroa le tetikasa zany a dia ataoko amin'ny teny frantsay hoe générer revenu no atao zao fa tsy mamentsony manana 13 hectare eo le zareo ao a dia efa misy tetikasa efa aty tany misy trano koa fa ny olona tadiavina zany zao dia olona igéré an'io tany io amokatra dia io mpitrondro dia io mpitately dia misy tetikasa maromaro fa raha misy lina dia mba manatona dia mifampiresaka tsika aiza tsara le manatona moa zany eny Ambotrimanjaka ry zareo eny amin'ny étoile du matin Ambotrimanjaka kitany maraina kitany maraina kitany maraina tena any amin'ilay fanaovana brique zany eny Ambotrimanjaka manao brique tokoa dia le tany Ambatoloka fa azo resahana tsara amin'izareo ny mikasika an'iny satria mitady mihitsy izy zany zao izay olona hoe mahay mandraha sy mahay miteraka miary arena dia afaka jerena akaiky apaleo tenan'le fitoerana dia ny ankizy ao koa ny ankizy ao ankizy za aloha afaka miteny fa tsara taiza kanefa moa zany hoe tsara taiza zany misy zavatra be dehibe ao anatiny ao resantsika mino ampianatra ny zareo startup misotra betsaka tompoko ya misy ny hetsika zay ho atao rahampitso raha tsy diso rahampitso tokoa rahampitso sabotsy 20 volana jolay ya zay iarahana amin'ny namanay mpiara-miasa aminay eto ihany tantaro kely izy zany hoe asainy Michel Rakoutson zany izahay sy Kaila Slameuse iresaka ao amin'ny tranomboky Millefeuille etsy be oririka amin'ny 2 atoandro mariako fa tsy misy vidim-pidirana fa misy millefeuille zahay fa misy millefeuille koa hoe millefeuille koa fa tsy hoe le sakafo satria tsy sakafo ihany iveloman'ny olona tamin'le soferany tamin'izay satria tsy le tajanona mihitsy le reny anga tany ambositra parapatoka zay Tanarivo nona be zay tao anaty tômobila tio zay andao hivavaka fa tsy mofo ihany iveloman'ny ya ahoana tsara le hetsika rahampitso dia le hetsika rahampitso zany ny maraina dia iresaka boky tononkalo slam sy haikanto sy haisoratra aloha ny maraina tsy misy vidim-pidirana iny ny folakandro kosa manomboka amin'ny 4 sasany ao amin'ny maison Jean Laborde dia misy vidim-pidirana 10,000 ariary dia iresaka miompana amina za koa za miteny malagasy za koa za miteny malagasy ao moa hoe resaka social sy économique resaka toe-karena resaka ny zoan'ny vehivavy dia tonga dia nisy olona rehefa miteny hoe zoan'ny vehivavy tsy ka izay indrindra le zoan'ny vehivavy sy le hoe miralenta sy ny sisa tsy izay ny ompananisy fa hoe toerana anjara toeran'ny vehivavy eto amin'ny fiarahamonina malagasy dia misy zavatra be da be azo resahanao hoe ny anjara toerany amin'ny toe-karena anjara toerany eo amin'ny social politique sociétale anjara toerany amin'ny miatrika amin'izao tontolo izao koa zay le izy aiza moa no alehany vehivavy raha tsisy lehilahy vehivavy sy lehilahy mifampitatana misotranao vehivavy mifampivehivavy satria misy laza hoe resa-behivavy zany fa tsy tokony atao an'izay ny jerena azy Volatina misy olona mangataka any amin'ny Facebook hoe afaka mandefa santionany kely ve anao amin'ny tononkalonao mba hoenony zareo ohatrany ahoana zany tonokalo zany eny tompoko ao avy
mandra-piandry zay a satria vetivety aloha resaka mira lenta izy Ay, nampianarina anay zany tam'izay nanao formation tany tuliara nandritra ny 3 andro a tafiditra ao anatin'ny objectif de développement durable ODD ao anatin'ny fahavalo izy zay a ny resaka mira lenta eo amin'ny tontolon'ny asa ho an'ny vehivavy tontolon'ny asa mbola lavitrezaka fa mila mifanometanana ny rehetrarehetra amin'izay sehatra zay eny ary misaotranao fa voaray ny afatra zao isika dia mialohan'ny dokam-barotra dia iaino ny sanganasan'ny volatiana rahaga satria raha mety ny tantana dia hoasintsika feony io sanganasa io ho lasa ivoaka hira io iraina amin'ny tana in love zao ary Madagasikara ny lohateniny ndeha le mifanahy itety any Madagasikara ito masiny fitodiatsambo sarotra elana masiny lakany tany antanana arivo mena masoandro arivo latsy matindray andro antsiranana tombo-tseranana mahavelombolo mampialina ireo izay tsy manana toliary ilay paradisa fa toy ny sitrak'ilay nary tsy ho voatanisa antsirabe misy any tritriva fanaperana masoandriva mahajanga aokare hafanana atsarana amenona izay banka fianaratsony meva soa mivavaka mianatra ny any ondro kinga saina sy mahay tokoa fokoenina ilay sarisarinao no tena lasa vaika ientana ny fanahiko tsy rototra tsy maiky nampisavany ayahako fefahitako nandrasako tehiriziko andiary afeniko any toliary ilay feonao zay mampandry fe izay ireo samotamota navoaka ny entsim-po izay mbola tsy matoy mety amin'ilay irako notendreko na mikirako mbola tsara loatra tsisy mpanana taka ny antsiranana lay isika ny famina mifampisankambo na ampidinana mbola imasika eo ny sariny sy ireo tositosy anaty taksibrosy avoakany tadidy atobany fongariny ny fanosika ampiakarana fomadio mangarana raha ny ala tao fianarana lay oroko mangina mbola eo imolotra eo namerina mamina toy ny averin'olo-tiana nalevina anirotra tena sosy mafilitra tsotra tsy be filirony ay tsy mamy fa tomasina anjirony ny fohamampanahiko natoky tsy nanahy fa ho anao sy ahiko izay irantsika izay ifankahitindray iriarimali ivolana fity amen'ireo izay banga eto atrano mahajanga raha sanatria tsy tody fa besakana ny lalana miako ny tampody hivadika ny lakana fity ampitondraina ataovy BDB tsy anaiko endysambainy etiko any Antsirabe lalina lay fitiavana nomeko anao ravako moa tsy manangareza mafonja sy mateza tsy taza maso tsy marivo akaikikaiky ny ilay foko toa ny Antananarivo nalefa naliako dolo zany tamina rehetrarehetra izany zao zany zavatra anankiray zany malasa saina anazy zany zao dia ohatra ny azoko an-tsaina ianao zany zao teo amin'ny varavarakely teo amin'ny toerana anankiray tany amin'ny misy anao tany a dia teo ianao sady avy ny orana dia ohatra ny lasa embony ianao dia hitanao daholo io Antsirabe Antsirana dia eo ianao dia iny rena nafinale diary tao anatin'ny plaza tiliary zay velo izy zay mihitsy izy sady any Londres afona ny orana sady ohatra ny Ono a. gris daholo aloha e tsy marina sa zay aloha mbola hitako aloha hatreto mety mbola hitako ray dao tsika naharaka dokam-barotra fa sao dia tezitra eo ny mpanoana